ajantsika ny pejy fanoloana ny Talia Jereval ny tahirombola mpanjakana iny fa hiditra vaovao afatanteraka kosa itsika metoy ny fitokonana tanterahany teknisian'ny fananantany hatreto dia mbola tsy nisy ny maromaritra iraisan'ny tompona ndraiky mpanjakana sy ireto teknisiana izay mitokona ireto. Natety aza ny dinika izay nirahan'ny teknisian'ny fananantany sy ny ambaratonga-pahefana samihafa toy ny Prime Ministre misy mpanjakana ary ny tompona ndraikitra feton'ny firenena. Hatreto dia mbola tsy nisy ny maromaritra iraisana hita momba ny fitakian'ny teknisian'ny fananantany. Fitakiana izay mifotra amin'ny fanavaozana ny fananantany, fitakiana momba ny fampiatoana ny fangatahana tamin'ny mpanjakana ary ny fanatsarana ny zata manokana mampiasa ny fananantany. Mahakasika lettre de politique foncière dia ao anatiny fanatanterahana lay fifampiresahana le fanapahan-kevitra ny raisana tao anatin'izay dia ny famerenana fijerevana miaraka amin'ny teknisiana io lettre de politique foncière vaovao io zahay amin'izao na ny eto Antananarivo na ny faritra amin'ny latsinainy dia fanome fotoana eto daholo mpiara-miasa ny teknisiana rehetrarehetra eran'ny Madagasikara andinika farany amin'ny fanomezana ny hevitry ny teknisiana mahakasika io lettre de politique foncière vaovao. Arak'izany dia mangataka fionana amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny teknisian'ny fananantany mivondrona amin'ny syndicat des inspecteurs des domaines et de la propriété foncière, syndicat des contrôleurs des domaines ary ny syndicat des assistants rédacteurs des domaines. Mbola nitokona avokoa ny mpiasan'ny fananantany manerana ny nosy ary ny alatsinainy 9 martsa ho avy izao ao anatin'ny fivoremben'ny mpikambana ao anatin'ireo syndicat telo ireo no andiniana ny momba ny toy ny hetsiky ny teknisian'ny fananantany.